Ty aho ranjaka vola mbola mbanino tsy mendrika amahany fekapany tompo iraha mitondra ny afatra ho amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary ananganatsika efijery manao hevitra vaovao sy lehibe hoe mampahalala ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ndeha hotakarina kely zany faharisin-davitra efijery zany rehefa avy nianatra sika tao amin'ny volana janoary hoe maneho tenany amin'ny asany ny tompo, maneho tenany amin'ny asany ny tompo, dia mampahalala ny asan'ny tompo io ny soratra masina mba tsy halantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ary hitadiavantsika mihitsy ilay Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika maneho tenany ka tsy misy toerana, tsy misy fomba ahafahantsika mahafantatra azy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenany. Hotahin'Andriamanitra ny fifainoanareo mba ahafahantsika mandray zany teny tompo zany, andovantsika ahay mandray teny ny fiainantsika. Marika toko voalohany ny nanaovan'ny marika ny filazany azy ka hoe ny fiandohan'ny filazany tsara ny Jesu Kristy. Fa ny mpampianatra rehetra milaza io toko io dia miteny hoe tonga dia miteny hoe Jesu Kristy ilay filazany tsara. Ka raha manontany zany sikejekemo mamaky an'izany peritipo zany hoe inona no asan'Andriamanitra ao ampahafantariny ny soratra masina antsika eto, dia antsika valiny zany hoe iza Jesu mampianjahanja maizy azy an'i Jesu Kristy izao peritipantsika izao. Fa tsy maintsy manakatra kely, miverina kely any amin'izay mitrango amin'ny fanekena taloha. Inona ny fandraisan'izany amin'ny Jesu hoe miafa? Samoela voalohany vakitsika io toko fahatelo dia hoe fa tena vakina manontolatra ny toko voalohany dia nisy lehilahy atao hoe iza moa le atao amin'ny tempoly? Eli, tsy Elia avao tsara io a, Eli ilay lahy antitra mpanompon'Andriamanitra tsy misy valaka amin'izay ataony izy ampianarany aty amin'ny Lioka toko faharoa. Simeona mitoetra ao amin'ny tempoly tsy mpaminany, io nakatsika efijery zany toerany atao hoe sakristain. Zany sakristain zany amintsika efijery mahariaraka ny soratra masina eo atao amin'ny Eli ataony Simeona io mitoetra andro aman'alina mandrakariva mandritry ny taona ao amin'ny tempoly. Dia nangataka zanaka tamin'Andriamanitra izay vehivavy anankiray momba zay, dia nanao voady tamin'i Jehova hoe raha omenao zanaka mihitsy ao Jehova dia atolotro anompo anao ny zanako. Dia namaly ny tompo nahazo an'izy zany reniny Samoela. Dia vo zazalahy vo afaka nandeha mahay miresaky Samoela dia efa napetraky ny reniny tao amin'ny tempoly niaraka tamin'ny Eli. Irakiraky Eli ao an-trano ao amin'ny tempoly ao dia miazakazaka maketsy zakakely fa mananye tsara io fa nitombo tao niaraka tamin'ny Eli tao izy. Tonga fotoana tao teboka telo fitantarana fa toko anankitelo fitantarana zany ao. Tonga fotoana nandreny feo iza Samoely, misy miantso azy ry Samoely, alina moa ny andro dia miveriny fa mikaky Eli no miantso azy dia makany mikaky izy, mikaky miantso anga ianao. Dia hoe Eli hoe makanisa ihany any atao ampandrinao anaka fa tsy miantso anao aho. Voalohany zay, fa ny roany mbola tahaka izany ihany. Dia hoe Eli fanindroany tsy miantso anao anaka fa makanisa fa raha mbola hiantso anao fa ny teniny ilay feo
dia atao hoe mitenena Jehovah fa miaino anao ny mpanotinao dia tonga tokoa fanoteny zany no atao anaka rehefa nindray ianao a ohatry mitenena n'Andriamanitra ao nofonao ao nefa tsy manofy akory fonazako tamin'ny broadcast tamin'ny herinandro lasa rika hoe sao dia misy mieritreritra hoe rehefa manofy dia efa misy teny misy heviny zany faravakina ny mpitoriteny toko fadimy andininy faharoa dia hoe iny vola zao hoe ny abetsahany fisasaranareo no mabe nofy anareo à cause de vos fatigues et vous rêvez manofimofy eo rehefa reraka raha amin'ny scientifique zany dia hoe nao matoriny anao vizana dia mibaha lay tahirin-tsaina lay subconscient dia mamerimberim-besa koa le subconscient dia lasa manofy anao a ny afarana ny sasany mivadika nofy ratsy manao hallucination sy ny toy zany no miarerahana mandalo fotsiny fa niany Samoela nandrezy fanoteny mbola nandrezy natao le fitenina lazany hely taminy hoe mitenena Jehovah fa miaino anao mpanotinao dia miteny taminy tompo miantso azo mpaminany izy eto amin'ny toko fatelo hitatsika ny andininy fahavalo vakitsika dia tsy faharaiky amby roapolo vakitsika dia hoe dia hita ny vahoaka rehetra fa izy tokoa Samoela mpaminany Jehovah tokoa Samoela nanoka tamin'izany lay antso n'Andriamanitra io zany lay tondroina amin'ity percupa eritsekemony atsangatsika eritsekemo amin'ity febroary to hoe mampahalala ny asan'ny tompo ny soratra masina ny asan'ny tompo hitatsika eo amin'ny Samoela zany dia ny miantsona ny Samoela ho mpaminana zay fiantsona zay notakarana afindra transplanté transporté aty amin'ny filazatsara hoe iantso koa lehilahy anovazy izy fa amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra moa eto hitatsika eto ary amin'ny tantara ny soratra masina dia hita zany raha handeha zanak'Israely dia naniraka izy Joshua sy Kaleba izy aninona misavy tany fomba fiasan'Andriamanitra mialoha maniraka iraka mialoha zay tena andeha mamaky n'izy io ka toko fahafolo koa isika dia mahita an'izany no mimininy voalohany eo hoe dia naniraka azy tsiroro azo fitopololahy tsirorono ny toko ialoha azy any amin'izay tanàna ho alehany mialoha dia toko ty marika ty zany izy any mialoha raha tsy nafantatra an'izay nareo dia za hoe ndao oty fa tsy nanaraka ianareo jaona zany eto irahan'ny tompo tsy aloha lalana an'lay mesia lay olona irahiny lay niadina vatra tamin'ny jiosy mba inao nareo fa izy naniraka azy tena verivery ny tompo zany jaona toko fahenina toko fafito any mba ho fantatra anao lay naniraka azy dia misy mialoha lalana avant-coureur noho ny mpampianatra amin'io mpiazakazaka amin'ny aloha dia mahafantatra an'izany fandika tantara malagasy a fa izany a raha hiala teto Antananarivo ohatra andrenam-polomelona ka ohatra hoe ny Ambohidratrimo tamin'ny fotoan'androny a dia nandefa ino izy tsy mahita tantara zany dia tsiraka zany ny anarany tsy mahita tantara gasy zany hoe mpisavalala an'izany tsy mandoa no anarany mpiazakazaka iny tsy mandoa lehilahy miazakazaka teny efa nitesiteny iny anao valakasitininy mihitsy reny olo reny mariny zany tena nyfatara mihitsy olona mahay miazakazaka tsy vizy anary malaky mba hafariny mialoha lalana ny mpanjaka any am'izay ale rehetra iny mialoha lalana tsy nafantatra zay fanao n'Andriamanitra naneraka an'izao na ny malagasy fa fomba fanao amin'ny fiarahamonina amin'izay olona mba manana ndraikitra amin'ny fiarahamonina misy mialoha lalana dia hitanareo zany amin'ny efa ndeha ny présidentsika dia misy mpialoha lalana iny le morifa drifatra mamono olona iny mandeha any amin'ny 200 kilomètre à l'heure mpialoha lalana mandeha manao tsy mandoha mialoha lalana président any amin'izay alehany rehetra tsy zany no
toritelitsika tsy zay akory le asan'andriamanitra naniraka ny jaona izy marony zany tena asa zany hoe niantso amin'ny jaona dia hoe mandehana meloy ianao inona voalazany Isaia amboary lalany jaona atao mahitsy lalaka lay fanirahana ny jaona iano lalana n'lay Mesia zany efa asa zany mba ahafahana manitsy ahafahana misava lalana ananan'ny olona safady any fa zay no ampiasay koa mba ahafahanareo mahazo hoe ahafahan'ny olona manana chance andray ny famonjeny tena nirahana jaona iteny aman'olona hoe manao batisanareo amin'ny rano batisan'ny etraka misy a mitariky an'reto vahoaka an'andriamanitra tsy mamaky soratra masy vo eo vakiny vadilo zany batisan'ny fivavahana zany le famanana rehefa tena vakina zany ny Isaia 1:20 dia hoe ny totoana atao marona ny olakolaka itsy ny avoana aevy ny loasa hotitofana amboarina mba anana sansa zany ny olona manana toetry ny avoana toetry ny loasa toetry ny olakolaka toetry ny fitoatoana anana sansa ahazo famonjeny zay no asany jaona fa ny tena asana ataon'andriamanitra ilay farany indrindra amin'io andininy io andiny favalo marika toko voalohany zaho manao batisanareo tamin'ny rano i jaona fa izy kosa anao batisanareo amin'ny fananasa zany asa ataon'ny andriamanitra tsy manao batisa amin'ny fanahy masiny zany na iza na aiza aza daradaren'ny olona am'izany nareo hoe aty aminay misy ho zara fanahy masina ohatrin'ireny hoe amin'ny fiteny aty amin'ny société hoe distributeur agréé dia makany dolo mandeha maka ny fanahy masina fa misy distributeur de fanahy masina agréé atserykoron-drano eriakady vato eny ananiny tsy misy olona fa asan'andriamanitra zany zao itsony zay manao batisa dia manao batisanareo amin'ny rano fa izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina ary io tena tsy maintsy ho azotsika tsara mandra-patapitra zay fianaratsika zany soratra masina zany hoe mampahalala ny asan'ny tompo ny soratra masina manomboka etratsika miresaka hoe aiza ny asa ataon'andriamanitra zany asan'ny tompo mpahalala ny soratra masina zany a dia ilay batisan'ny fanahy masina ataon'andriamanitra io zany ilay azo anazavana anakarana lay teny tsy fantatry Nicodémosy raha resaka tamin'ny Jesoa izy jaona toko fahatelo sanganeny ry Nicodémosy ny tenenany tompo hoe ry Nicodémosy lazako aminao marina marina tokoa raha tsy ateraka indray ianareo ko tsy mahazo hiditra ny fanjakan'andriamanitra gaga be Nicodémosy dia ahoana no atanteraka zany tsy sisy tsy fantany zany olona nampianatra ny lalàna zany Nicodémosy tsy fantany zany tsy sain'olombelona no matakatra an'izany tsy misy valika am'izay teny tompo tamin'ny Petera indray andro raha nantaniny hoe ianareo kosa mba manao ay hoy zany dia namaly Petera hoe ianao no Kristy zanak'andriamanitra be dia milazay Jesoa hoe tsy nofo aman-drano tsy sain'olombelona tsy fahaizana mampahalala iza na iza no mampafantatra anao zany fa ndraiky izy any an-danitra asan'andriamanitra zany hoe mahazo ny fanan'andriamanitra ao amin'ny fiainatsika asan'andriamanitra zany hoe mahazo ny fahaterahana indray ao amin'ny fiainatsika tsy misy olona afaka terena mba teraka indray ianao rano terenao tsisy azo atao an'izany tsisy afaka manao an'izany fa asan'andriamanitra zany vakina ny jaona toko fahatelo andiny fahavalo malaza be zany hoe ndripotra mitsoka amin'izay ty renareo ny feo fa tsy fantarareo zay niaviny na zay alelo dia tozakio zay ateraky ny tsy hainareo ve zany ainga zareo toko fahatelo andiny fahavalo
tsy aloy raha tsy vatsitsika io vo sazy manokatra baiboly mihitsy nareo sy maditra tsy manokatra ny baiboly eo raha nahay nareo dia tsy nataoko an'izany fa tsy nitoizanareo dia tsy maintsy tereko amaky an'izany zay matoka telo ny favalo hoe rivotra mitsoka am'izay ty reo nareo ny feo fa tsy fantanareo zay miavio na zay alera dia takizany kio zay teraka ny fanana io lay lazay marika eto hoe zaho nanao batisanareo tamindraha izy any tsy mahita an'izany eto isaky zay misy batisa atao batisa eto hita maso isaky misy zaza atao batisa hita maso io fa atao batisa le zanak'olo hitatsika zany fa ny batisa ny fanahy masina tsy misy mahita an'izany tahaka ny rivotra mitsoka am'izay tia asan'andriamanitra io azano mpahalalai ny soratra masina atsika zany no ampianariny atsika hitaomany atsika isisika anakaiky ny tompo mba hahazo an'izany fahaterahana indray zany zany no tiana ho takatra avy any am'izany filazany jehova hataonareo tsenjeny isan'andro raha miteny jehova hoe fakazara le miadana le anao zany olona miadany zany a olona tafaona tamin'ny tompo zany a olona nateraka andriamanitra indray zany olona miadany zany dia nahazo ale fahaterahana indray no ny fifankazarany tamin'ny tsy toa aona zany olona fankazarany tsy toa atao tsenjery fotsiny eo haenina zany hoe fankazarany tsy toa dia hoe sasa mamaky soratra masina dia mivavaka dia mandoalika dia fadianina anatiny dolo zany rehetrarehetra zany tsy diso anao raha hoe mifankazatra tsy tomira mamaky soratra masina andika soratra masina mandala soratra masina satria io miteniny amin'ny fiteniny tompo mijaona tompo adimidimy sy mitelopolo hoe tinihinareo ny soratra masina satria ataonareo ao no halalanareo ahy ny tompo dia dinitsika tokoa ny soratra masina ianaratsika tokoa ny soratra masina mba ho isan'izay hoe mifankazatra amin'ny tsy toy isika dia fatatsika nefa zany olona mamaky soratra masina zany tsy matematika io hitady formule dia tatataka iny dia bava x plus égal égal 0 ataony quelque chose x dia tadiavina dia zay zany x égal nareo avy eo tsotra zany io tsisy formule io fa asan'andriamanitra zany fa tsy nao soratra masina dia mivavaka na tompo namaky azo ny saiko ny lazainao fa tsy fantatra hoana ny fampiarako an'izany ny fiainako inona no navokatra ho azoko avy amin'izany teninao zany amin'ny fiainana dia paolina sainy miteny azy hainareo tsenjeny koa averinerinareo isan'andro zany a ty korintiana fahatoko fadimy andiny fa fito ambin'ny folo hoe raha misy olona ao kristy dia vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha indretiko vaovao ireo ahoana ny mahatateraka an'izany zay le dia tsenjery saintsika zay hoe inona no anaovana an'izany raha misy olona tafahaona amin'ny kristy vavaka foana ianao nanao zay natao foana ianao fa mbola tsy tafahaona tamin'ny tompo amin'ny filazan'ny mpianatra fa izany rehefa avy miaona tamin'i jesosy a indray laza tamin'ny olona rehetra tany nahita ny tompo zahay nahita ny mesia zahay dia hoe ny azafady amin'ny fomba filaza azy fa fitorom-penina amteny an'izany hoe mikely finoa ko zare tsika mba afaka nahita ny tompo tamin'izany ko fa aiza no entanay azy aiza moa izy mba andoniako eo anatrehina ho ny filazany sasany azy dia miverina trany amin'izany lazay marika zany hoe zaho no nambatesanareo tamin'ny raha fa izy reny ary izy ihany no ampahalala anareo amin'ny fanahy masina zany zava-miafy ny lanitra zany raha dikany izy
mampala oen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanahy masina zany zava-miafy ny lanitra zany zany ny olona tafaona tamin'ny tompo fa raha mbola tsy tafaona tamin'ny tompo ianao dia ny raisonnementanao ny itondranao amin'ny fiainanao matematika tonga tara raha miseny hiditra ao an-trano ein zay ao efa tao aloha efa nisy miteny hoe un asa tonga tara miditra ao an-trano 1 plus 1 égale 2 zay efa diso ianao raha misy efa diso satria alina ianao tonga tao an-trano dia mikajikajy ohatr'izany ny atao hoe kristiana asan'Andriamanitra zany zava-miafin'Andriamanitra zany hany azitsika atao tsy ho alavaina zany tarihan'ny totoroteny zany hany azitsika atao aka misopo hoe tompo amarinaniko zany teninao zany te eo naminao aho ira fanaotsika tiatsika indrindra tompomba dia tena ataovy akatao tompo ataovy tena avy any amin'ny lay lapotsika mihitsy zany hoe te eo namin'ny tompo zany ianao fa tsy hoe tompo mba ty azo toerana ny pelonana aho tompo mba ty akatakasika aho tompo mba ty fa tena ataovy ao am-pona ohatsy zany te eo namin'Andriamanitra ianao toy milaza hoe tompo mba tanterao amiko zany hoe ataonao batisa amin'iny fanahinao masinao zay tsy misy afaka manao azy tsy misy manana solution tsy misy manana formule momba n'izany fa dia miandry ilay famonram-pon'Andriamanitra le asaopotsika dia hiteraka indray isika indray antsika izy mira manao batisa antsika amin'ny fanahy masina izy mangasamin'Andriamanitra tanterahany anao zany asany zany mampahalala anao ny asan'Andriamanitra io soratra masina ambany masonao io raha mety ianao angatao zany amen